salangalanga. Fandarana irahanao amin'ny mpanao gazety ny l'Express de Madagascar, l'Hebdo de Madagascar, Aura, Essentiel. Arahanao isaky ny asabotsy amin'ny ray ora eto amin'ny radio tanahy 4:30 deboka 4. Misaotra anareo indray tompoko kilasy tompoko vavy miaraka aminay eto amin'ny vondron-gazety l'Express de Madagascar ato anatin'ny fandaharana salangalanga mitondra vahiny ao atokantranonao ao izay mpanao gazety eo amin'ny l'Express de Madagascar miaraka amin'ny Kandroany Maefa Rakotomalala mpanao gazety Aratoekarena ao amin'ny l'Express de Madagascar miarabanao Maefa. Ny vahiny entinay menada aminareo androany dia Andriamatoa Andriamanga mpandrindra nasionalin'ny Alliance Voargazy miarabanao Andriamatoa Andriamanga misaotra anao namaly ny fanasanay androany. Miraba aloha dia miraba Maefa. Ya, ny fanontaniako voalohany Andriamatoa Andriamanga dia hoe afaka fintininao amina fehezanteny fohy ve hoe inona no Alliance Voargazy? Ya, ny Alliance Voargazy raha tsorina dia hoe fikambanana vovonana fikambanana zany misy mpikambana eo amin'ny 230 eo zany zahay. Reo fikambanana 230 eo dia miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana avokoa. Nitsangana zany izy ireo tamin'ny taona 2024 nanangana an'io vovonana io zany reo mpikambana 230 reo dia noho ny fantatritsika noho ny zava-misy teto noho ny reny crise politique reny fa indrindrindrindra noho ny vokatry ny crise politique teo amin'ny resaka tontolo iainana. Izy io zany no azontsika lazaina hoe vondron'ny firaisamoam-pirenena malagasy voalohany miasa tanteraka amin'ny sehatry ny fifampitondrana ao amin'ny tontolo iainana. Ny resaka ianao tao hoe tamin'ny taona 2024 no nanomboka nitsangana ny Voargazy, misy antony manokana ny teneninao tao hoe ny zava-nisy teto amin'ny firenena ny resaka bois de rose indrindra irahantsika malala mety ho tena mirona amin'izay kokoa ve sa misy zavatra hafa ankoatra ny bois de rose iasanareo amin'ny Alliance Voargazy? Ya, ny antony nitsangana aloha tamin'izay fotoana izay dia resaka bois de rose na ny logoany ary nge sarina olona ohatrany hoe saritsarina olona vita amina ravikazona bois de rose dia satria inona moa ny antony tamin'izany dia nisy fandrarana teto amin'ny tany sy ny firenena fanondranana sy ny fanapahana n'ireny bois de rose reny. Noho ny tonga ny crise politique zany dia nirongatra le mpanao asa ratsy zany le fanapahana sy fanondranana tsy ara-dalàna na dia efa voararany lalàna zany dia nanampitrotraka an'izay koa zany ny fanjakana teo aloha le gouvernemanta teo aloha zany tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ravalomana sy le gouvernemanta tamin'ny transition samy namoaka autorisation exceptionnelle amela olona vitsivitsy monja zany anondrana bois de rose dia tamin'izay zany ny Alliance Voargazy no nitsangana tena vokatra io bois de rose io mihitsy. Kanefa no nandeha ny fotoana zany dia hita fa le resaka fifampitondrana no tena olana le tsy fisiany firaisamoam-pirenena anohatra ataontsika hoe ife anti-dérive izy tsika amin'ny teny vahiny ife an'ireny abus na fanapahara-pahefana ataon'ny fanjakana ireny ary ny tsy fisiany fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny secteur privé dia rahatsona zany tsy fisiany fampitondrana tsara zay ny tena fototry ny olona fa ny bois de rose zany ohatrany hoe fisehoany fotsiny dia nanomboka tamin'izay dia nijery an'izay resaka fampitondrana zay ny Alliance Voargazy. Ny ohatran'ny somary magaga kely aho hoe ianao tao ny teny hoe na tamin'ny fitondrana teo aloha rehefa nisy ny fanaovana karazana fanomezan-dalana exceptionnel nanina nefa ny taty amin'ny taona 2024 nareo vao nanomboka nietsika sy taitra fa tsy tamin'ny fotoana efa nisy iny le karazana autorisation exceptionnelle? Tiako marihana fa ny quantité ozy izy tsika ny quantité teo aloha zany talohan'ny crise politique dia nisy le izy
fa ataontsika hoe ambany ny quantité fa noho ny tratra n'le crise politique noho ny famoahana an'le lalàna niaraka nivoaka daholo le lalàna ndray tamin'ny janvier 2009 ndray tamin'ny novembre 2009 niaraka nivoaka dia voamainy niakatra be dia ataonay angambany fa tamin'izay fotoan'izay fa hoe tena tsy azo atao tsony tsy azo ekena tsony zao zavatra zao a dia zay natonga anay hoe efa tateoriana vao nanomboka nivondrona amin'izay zany ny fomba fiasanareo ve zany hoe eny ambola tabatra dia mitondra tabatra fotsiny eny ambola tabatra sa mandeha any akanja sa le fomba fiasan'le voarikasa mihitsy no azonao savaina kely ve ny fomba fiasan'ny voarigasy ngamany a dia azontsika jerena amin'le mba voarigasy azy mihitsy le hoe fikambanana mitondra tabatra anisany anankiray zay fa tsara marina fa ny mpikambana amin'ny voarigasy dia mamisandrahaka manerana ny Madagasikara miasa amin'ny sehatra ny tontolo iainana zany afaka ary efa ataonany maro mihitsy nanomboka tamin'ny resaka programme environnemental ity zany ny mpikambana amin'ny voarigasy no efa tafapetraka manerana ny Madagasikara nanao mise en œuvre zany reo tetikasa momba ny tontolo iainan'ireo dia zay lafindroa zay samy ataonay daholy na mitondra tabatra satria ety Antananarivo ohatra no akaikikaiky kokoa ny mpitondra fanjakana dia na koa hoe mijery ny eny fotony mampiakatra le ataontsika hoe information na koa hoe etaeta avy eny fotony efa taona zany nareo zay zao no nitsangana mety afaka manambara eto fa ianao inona zao ohatra ny fahombiazana zavatra mivaingana zany hoe mba vita voarigasy aloha raha resaka bois de rose fotsiny aloha zany resahanao hoe zao fomba vitanay zao nandry efa tao azo lazaina aloha zany a fa tao anatin'izay efa taon'izay be dia be ny zavatra niseho anisan'izany ny lalàna ny kasaina ho avoaka lalàna kasaina ho avoaka ary saika hitondra ataontsika hoe voka-dratsy teto amin'ny firenena indrindrindrina resaka bois de rose no resahana anisan'izany ohatra ny fikasana moka le arrêté misy arrêté zay voaingana teo tamin'ny 2012 741 izay amoaka ny ministère tontolo iainana zany ny ministère tontolo iainana no saika namoaka an'le izy zany hoe ny hazo rehetrarehetra zany dia afaka voaka ary anisan'izany ny bois de rose tamin'izany fotoanandro tamin'izany moa dia nitsangana ny alliance voarigasy ary tsy nanaika an'io dia isorana koa moa fa nisy ireo mpiara-pombonantoka koa nahita rehefa nresena lahatra dia nahita hoe tsy mety koa zao zavatra ao dia niaraka taminay dia zany zao dia efa tsy tafavoaka le arrêté zay saika hitondra voka-dratsy teto amin'ny firenena anisan'izany koa ohatra ny fisiny le décret 2010-141 marina fa tsy ny alliance voarigasy rery ary zay koa aloha no tsara mariana fa raha-pirenena izy tia tsika rehetra ny tokony andray anjara ao anatin'le izy tsy ny alliance voarigasy rery natonga izany fa na izany kosa dia anisany nandray anjara mavitrika ny alliance voarigasy tao amin'ny famoahana le décret anankiray zay hoe 2010-141 zay mandrara tanteraka ny famoahana sy ny fitaterana ary ny fanondranana ny bois de rose raha bois de rose ny resahantsika matetika ny fiarahamonimpirenena eto amintsika matetika ohatrany hoe tsy mijoro raha tsy misy ny karazana ohatrany hoe fanampiana avy any amin'ireo le avy any ivelany hoe famatsim-bola avy amin'ny ianao teo ny resaka hoe sofa teo ihany koa ireo le mpiara-miombonantoka amintsika sao dia zay koa ve ny mety anisany nahafahany voarigasy nitsangana sy hoe ny fisiny le fanampiana reto le mpamatsy vola reto tsoloko aloha fa tamin'ny nitsangananay zavatra nataonay voalohany dia nametraka plainte fitoriana tany amin'ny conseil d'état fitoriana io hoe foany le lalàna navoakanareo tamin'ny 2 novembre 2009 tsy nisy vola ny mpamatsy vola tamin'izay fa cotisation ny mpikambana no nentina nanao ny karakara ny document rehetrarehetra zany dia manambara fa tsy resaka hoe zavatra natosika projet na mpamatsy vola ny alliance voarigasy samy fikambanana zany no nanany eritreritra hoe hitambatra nangana le alliance voarigasy fa tsy nisy hoe fanampiana avy any amin'ny natosika avy any amina fikambanana iraisam-pirenena tsisy an'izay fa kosa ny tsaro mariana no nitany ataontsika ireo mpamatsy vola zany reo mpamatsy vola ny resaka tontolo iainana no nitandry zareo le fiasan'ny alliance voarigasy le izy mahitsy eo amin'ny zavatra ataontsika hoe valeur sy principe tazominy dia namatsy volanay izy tateoriana ary zay koa araky ny tiako mariana fa tsy ny vola rehetra kory dia ho raisy ny alliance voarigasy avokoa satria ny asa ataonay indraindray zahay manohatra
indraindray zahay ataontsika hoe midera rehefa misy ezaka tsara manampy koa zay dia mety tsy mifanetana aminay ny famatsim-bola sasany ka zany misy fotoana zay mandà reny karazana famatsim-bola reny rehefa tsy mifandraika amin'le hoe valeur sy principal ohatra zao izy rehefa nilavinareo ohatra hoe volandrianina so tsy afaka iteny koa sara hoe manjary manahirana le izy fa nytiako tenenina fotsiny hoe raha ohatra manakana anay amin'le fahafahanay miassurer ny rôle anay anisan'izany le hoe contre pouvoir anisan'izany koa le tsy hoe contre pouvoir moa zany fa anti dérive manjary ataon'ny olona hoe mpanohatra antoko mpanohatra zay fa tsy antoko koa zay fa fikambanana fa anti dérive miaro amin'le hoe zavatra tsy mety rehefa ohatra ka manalimy anay amin'izay asanay zay le famatsim-bola afaka manome ohatra ve nao indrindrandrindra amin'izay le hoe inona ohatra le karazana asa mety hoe tiana mpiara-miombina antoka ataon'ny fikambanana ny alliance voire-gasy nefa ny hitanao hoe manalimy anareo anisan'izany ohatra raha ohatra hoe ferana ohatra zany hoe tsy afaka miteny an'izao ianareo fa manimba le famatsim-bolanay tsy afaka manao an'izao nareo fa manimba ny famatsim-bolanay reny zavatra eny zany dia avy hatrany dia tsy mety raha vao tsy mety amin'le principe sy valeur ny alliance voire-gasy le izy dia mandany alliance voire-gasy rehefa nisy saika hoe nanao corruption fa hoe aza miteny fa ty mbola tsisy kosa mbola tsisy zany ndika tongavana mantsy hoe raha misy zany entité na olona afaka tena manao an'le hoe vakibatsirana hoe grand déballage dia nareo hatramin'izao nefa zany marina fa hoe anisan'ny maivava raha resaka boîte rose ny alliance voire-gasy fa ny tena nirasan'ny olona dia hoe io ary fa tena nisy tokoa ny anarana mivoaka rehefa tsy hamoaka ihany ny fitsarana sy ny fitondrana maninonareo rehefa aloalika ny rambara resaka boîte rose nresana tsy mba tonga tamin'izay sehatra zay hoe andao mihitsy ranga avoaka le tena hoe ohatra zao mihitsy lalana le fakina batsilaka misy fomba maromaro atongavana amina vokatra anankiray angamana zay ngamany no tsara hitondrana an'le izy hoe misy tanjona tianay apetraka ary ny tanjona tianay apetraka dia voatatana tsara ireo resaka boîte de rose ireo ary aty amboalohany dia mijanona io resaka trafika io misy fomba maromaro anisan'izany ozy nareo hoe famakina batsilana fa anisan'izany koa ny fiara-miasa amin'ny fanjakana anosika ny fanjakana tena piatra ny lalàna satria tsika rehetra samy mahafantatra ary efa mandehera ny tanàna fa fantatra iza ny mpanao an'le boîte rose tsisy malalana zany fa maninona tsy miatra le lalàna amin'ireo tena mpaniraka fa le camionneur kely le mpanao batelage kely reny foana no tratra dia anisan'izany zany ny fomba stratégie andehanan'ny alliance voire-gasy hoe ny fanjakana satria zay dia mametraka foana hoe reto telo reto zany dia ny fanjakana ny secteur privé ary ny société civile miara-miasa ny fanjakana no manana an'izay ataontsika hoe fahefana piatra ny lalàna zay le rôle régalien dia aminay société civile zay miassurer an'le fonction de contrôle le fanaraha-maso anjaranay ny manosika koa rehefa miteny koa société civile dia ao anatin'izay koa zay hoe ny citoyen ny olo-pirenena rehetra manosika amin'ny fanjakana mba handray andraikiny koa ianareo hoe rehefa misy dossier reny ohatra tonga any amin'ny fitsarana manaraka akaiky azy reny mihitsy sa hoe tonga any amin'ny fitsarana le izy dia miemotra kely aloha ianareo misy arakaraka satria ny alliance voire-gasy araka ny teneniko teo resaka hoe gouvernance fifampitondrana no sahan'ny alliance voire-gasy ary amin'izay fifampitondrana zay tsy ny boîte de rose anisan'ny sehatra hitanan'izay faratsy ny fifampitondrana zay fa misy sehatra hafa koa ohatra resaka fanondranana sokatra zao dia tamin'izay ny avocat ny alliance voire-gasy mihitsy no izay alliance voire-gasy zany nijoro partie civile teny amin'ny fitsarana amin'ny fitorinana trafiquant anankiray zay nahatratrarana 970 sokatra teny Ivato tamin'ny juillet 2011 izy io dia manaraka an'izay zao ny avocat ny alliance voire-gasy ono iverina amin'le resaka boîte de rose vetivety nisy resaka tao ao hoe misy le tahirina boîte de rose misy fikasana hoe ho amidy le izy ho ahondrana aiza ho aiza zao ny ataontsika hoe ny situation mihoatra amin'ireny le stockna boîte de rose amin'izao fotoana izao reny tsara mariana aloha fa
stockna bois de rose nyresantsika fa misy karazany maro ny stockna bois de rose misy a le stock mbola nynaty ala le stock efa voatapaka io a fa tsy le hazo maniry zany misy a reo mbola nynaty ala reny tapahan'ireo mpanao ratsy mihitsy ny lazantsika azy misy koa reo any amin'ny toby maramila na any amin'ny ino ty izy ty any amin'ny ministère le saisie zany dia misy koa anefa reo mbola any amin'ny opérateur any amin'ny tokotanin'ny opérateur ary misy a reo mbola any amin'ny fitsarana koa mbola eo anatin'ny fitsarana no jerena hoe ahoana ny momba anazy ny le resaka vente zay nalaza be tatoato a dia tsy ireo rehetrarehetra ireo ny voakasika fa ilay any amin'ny toby zany hoe saisie le voageja ary koa sécurisé le sécurisé mantsy a ny olana ny bois de rose ary zay no mbola anisany hoe fanamby ho atao zany dia hoe ny olana bois de rose tsy fantatra mazava le isany miakamidina be le stock misy milaza fa 400 mivoasambotra no voageja tonga any dia 100 ihany sisany ao ka noho izany tsy hafenina zany fa betsaka ny kolikoly eto amintsika betsaka ny kolikoly mora tratra koa ny tompon'andraikitra maro samihafa dia ireny zavatra eny zany ary zay mahatonga any mampirisika hoe ampiaro le lalàna fantatro iza ny tokony hiandry an'io bois de rose io a fa maninona ny tsy ampy le izy a dia iza zany ny tompon'andraikitra ampiarona ny lalàna aminazy fa raha iverenako le teo a dia le hoe le zavatra any amin'ny toby reny zany reny no hoe varotana ny alliance voargasy a dia raha ny position ny alliance voargasy dia tsotra hoe tsy maninona varoty ary io fa saingy zao kosa ataovy a manaraka amin'ny fepetra sy ny lalàna iraisam-pirenena satria oka ho fantatritsika fa ny bois de rose dia efa ao anatin'le annexe 2 na CITES zany hoe reo espèce holantamingana zany reo karazany zava-maniry holantamingana dia misy fepetra be dia be tsy maintsy arahana amin'ny fivarotana le izy arahana aloha zay fepetra zay ny voalohany ny faharoa kosa ataovy mangarahara le mangarahara tsika zao ohatra azotsika lay tahaka amin'ny resaka minina ohatra misy an'le hoe etiay hoe ohatrinona ny volazy dia ohatrinona ny voarain'ny fanjakana ataovy mangarahara le anatin'izay fivarotana zay fahatelo manarakarak' zany ny vola azo a dia am'tindray mitoraka ty amin'izay ndao ampiasaina ampandrosoana ny fotony fa io resaka bois de rose io a tsy nahazony teny fotony tombontsoa mihitsy io hatramin'izay donc raha ny fijerinay zany am'tindray mitoraka ty anisan'ny fanamby lehibe atsika ny hoe ahafahana mamatsy vola ny fampandrosoany ny fotony ny resaka bois de rose reverena kely le hoe iza ny tena fototra le trafika le ohatrany hoe kolikoly raha mifahalalanareo azy fa hoe kolikoly ihany ve ny tena mahatonga le hoe tsy voafehy mihitsy hatramin'izao na efa fantatra zao raha hoe ity le nanao dia tsisy miteny kolikoly ihany ve ny tena fototra iny sa sao dia misy antony politika na hoe matahotra le na de hoe mpitondra boly raha hoe raha io zao no asana sazinana ohatra zany dia mety fototra ty amiko nareo fa manana vavao tahaka zany hoe inona ny tena raha fijerino azy inona ny tena antony a mahatonga le izy tsy voafehy mihitsy tao anatin'ny efatona zay namezana azy a tsy voafehy mihitsy na dia efa hoe itso raha hoe raha ohatra zao ty alefa ty fanondranany ity dia fantatra fa ianna nanao an'ity dia nefa aveo tsisy nininina mihitsy ny tena angezandrindro anatin'le izy dia ny kolikoly satria vola be no mihodina ao anatin'io resaka bois de rose io samy tay azo tombony ary satria rehefa vola be mihodina ao anatin'le izy a dia manana an'izay fahefany zay zany reo mpanao trafika manana fahefana izy hividan'ny rakoto manana fahefana izy hividan'ny rabe dia azoko lazaina hoe ny kolikoly ny tena angezandrindro ao anatin'le izy fa areto tsisy afaky ny alitsika fa samy tompon'andraikitra daholo tsisy miteny koa le izy rehefa atao tsisy manandrapeo tsisy mamaky batsilana ka zany mahatonga dia afaka manohy ny asany fotsiny reo ataontsika hoe mpanao kolikoly zany hoe samy tompon'andraikitra azo lazaina hoe tompon'andraikitra daholo tsika fa amsehatra maro samihafa dia zay no mahatonga ny eo amin'ny fiaraisamon'ym-pirenena mandray ny andraikitray hoe mandoda-tabatra araka le nyresantsika tany amboloany nefa na efa nisy azy zay fandoda-tabatra zay raha tsy diso hatramin'izao mbola mitohy foana ihany reo le olona mikasa ny anondrana tsokosoko sy
manapaka sy ny sisa ny bois de rose amin'izao fotoan'izao. Ya, mampalahelo dia mitohy foana le izy. Mitohy foana satria tsy mbola nahititsika olona anankiray voasazy niaran'le ordonnance 2011 001. Enjana be io ordonnance navoaka tamin'ny 2011 ary ny soniavin'ny filohan'ny tetezamita. Io ordonnance io dia milaza fa izay olona tratra mitatitra na manondrana na manapaka bois de rose dia migadra 2 ka hatramin'ny 5 taona ary mandoa avo roeny ny ataontsika hoe vidiny eo amin'ny tsena ny bois de rose io. Raha izay no miatra mahazo vola ny firenena. Faharoa, mino aho fa hoe tena mba ho tonga saina ireo olona mpanao satria resaka ekonomia andoha vola avo roeny zany mety ho lany vola be zareo dia ho tonga saina ireo mpanao ataontsika hoe trafikana bois de rose. Tsy mbola nisy anefa izay mazava ho azy toy foana le trafika. Ianao tany teny hoe zay manapaka zay mitatitra fa ahoana indray kosa reto le olona le hoe mitahiry azy ao an-trany reny koa ve tafiditra ao anatin'ny lelanany satria ianao zao tany teny hoe misy le karazana ohatrany hoe stock any an-tranony ihany zany hoe karazana ataontsika hoe stock privé. Ahoana indray satria reny olona reny zany tsy mitatitra tsy tratra nanapaka tsy tratra nanao iny ahoana ny fandehany reny nefa reny zao erahan'ny olona rehetra mahita any amin'ny faritra any hoe misy eo amin'ny tambohany eo dia jerena fotsiny. Ya, mila fanazavana kely angamba n'le ordonnance antanisaiko teo. Le ordonnance antanisaiko teo amin'ny article 2 dia ny miteny fa hoe tokony hanao déclaration ny olona ao anatin'ny ray volana tamin'ny 2011 zany septembre izay raha tsy diso tokony hanao déclaration ireo manana bois de rose ka raha vao tsy manao déclaration izy dia hiaran'ireto sazy reto dia eo le sazy ny teneniko teo. Nanao déclaration zareo teo amin'ny 200 000 rondin teo tamin'izany fotoanandro tamin'ny taona 2014 nanao déclaration zareo. Tsisy mahafantatra hoe tena 200 000 rondin io fa zay koa mantsy ary déclaration ary zay ny tena mampalahelo amin'ity resaka bois de rose ity misy milaza fa 200 000 rondin 100 000 rondin no ananany rehefa avy eo izy miverina manapaka mameno an'le 100 000 rondin ambony dia nasainanao déclaration zareo dia tamin'izay fotoanandro n'izay zany no mbola hojerena misy étude zany ankehitriny hoe ahoana ny tena fandehan'ireo anaovana an'ireo ambon'ireo sy ahoana ny ataontsika hoe cadre réglementaire ny lalàna ifehezantsika an'ireo olona nanao déclaration. Ny fanontaniako hoe inona ny mahatonga an'ireo hoe izay olona manana stock privé tsy mahatonga hoe izy manana an'iny tsy efa nisy tsy fanarahan-dalàna ihany nataony na tonga avy nisy satria midika fa ny fananana an'iny ao an-tranony ao dia efa karazana ohatrany hoe nanapaka izy nanampanapaka izy fa efa consommé araka ny teny mahefa teo le tsy fanarahan-dalàna. Marina mihitsy izay teneninao zay amin'ny alliance vargasy teny izay mihitsy satria voalohany aloha ny akamaroan'ny bois de rose tany anaty ala voaro izay crime araka ny lalànantsika ny manapaka azo any. Faharoa manarakarak'izay ny lalàna koa efa tsy namela nyo resaka bois de rose io izany hoe amin'ny alliance vargasy reny olo reny tsisy stock ara-dalàna zany eto. Ny zava-misy anefa tsy tsotra ohatr'izay. Ny zava-misy nanome autorisation ny fanjakana araka le tenentsika teo tamin'ny Steve Soroarivo ohatrany hoe nanome légalité an'le olona zany izy dia zay mahatonga hoe mbola misy koa ny bois de rose any amin'ny fitsarana. Ny sasany zany mieritreritra hoe zay ara-dalàna dia misy responsabilité be dia be zany ao samy misy tompon'andraikitra be dia be ao dia zay no mahatonga le izy hoe tsy tsotra ohatr'izay ary zay ny tena mbola ilaina n'le fanadiadiana zay vatsin'ny banque iresa-pirenena vola moa zany ankehitriny. Ohatra mampitsangam-bola be anary hoe 100 000 rondin 200 000 rondin nareo zao mba mety hoe manana opportunité mijery ny tena zava-misy any fotony any ohatra ny ahoana marina ny alantsika ao masoala hoe mbola misy ihany ve le bois de rose efa lany sa misy mandeha mantsy ny hatreto aloha ataoko hoe tsao satria tsy nahita maso hoe efa misy ho ny tena efa abangona be mihitsy ampovoan'ny azo inona marina tena zava-misy androany ny etahan'ny ala misy bois de rose. Ia, ny zava-misy aloha dia zao hoe ny fomba fakana bois de rose dia efa manimba ny ala satria raka bois de rose ianao dia tsy maintsy mitsofoka anaty ala ary manao ouverture na voanga amba ny lazantsika azy ohatrany hoe hidiranao any sy ny famoahana an'iny manao lalana mihitsy zany zavatra any dia efa manimba le maha naturel n'le ala zany
ianao marina mihitsy ny tenao anaty any ampivoany be any a misy grobaka any satria le olona paka bois de rose ireo a ankehitriny zany satria le fa lany le tetỳ amin'ny sisiny dia tena miditra any anatin'ny lalina be any izy a dia zany hoe tsy maintsy mipetraka any izy aloha misy ny sasany any mipetraka ray volana ohatroatra zany zany mba hahazoana satria koa tsy moramotsy hoe zay azo hitanao rehetra dia bois de rose daholo fa tsy maintsy mila fatarina hoe izy ty tena izy ve ty dia ahoana fomba moana azy dia zay zany manisany manimba ny an'ireny valan-javaboary reny azoko lazaina zany hoe misy tena fiatraikany ratsy mihitsy a na dia hoe bois de rose fotsiny ary nasorina tao anatin'le ala misy fiatraikany ratsy mihitsy zao mbola misy tapahana iny aloha ny anala hatramin'izao aloha mbola misy tapahana fa efa manomboka mitsofoka lalina be ary le dimension zany a tiako tenena le dimension efa maikely tsy takiny teo aloha intsony ohatriny moa zao vidiny bois de rose ohatriny raha io misy koa ny tena tsy mazava io resaka hoe raha misy ronday anankiray 2 metre na ohatrany ahoana nareo ohatra mety expert amin'izay lafin'izay mivarotra azy le izy a zavatra illégal aloha tsisy dia noho izany zany tsy dia tena nanana information be loatra le izy fa asa fantatsika satria io zavatra io a raha ohatra tsika ary mijery any ivelany hoe ohatrina tokotrany ary ty bois de rose tsisy sahiteny satria na ny Gibson asa raha fantatsika ny tantarany gitara Gibson iny a na ny Gibson voasazy tamin'io satria ny bois de rose tatia Madagasikara no nalaindry zareo dia tsisy dia samy teny an'io loatra fa ny azoko resahana fotsiny fanadihadiana natao tamin'ny 7 dia tamin'ny 1.20 $5 ny ray kilao dia niakatra tonga tany amin'ny $20 tamin'ny 1.20 or ny bois de rose anankiray le rondin dia manomboka amin'ny 100 kilo ka hatrany amin'ny 200 kilo arakaraka le alehibeany sy le mahatitra anazy zany zay zavatra zay zany a ny tenenana fa hoe tena vola be mandeha ao anatin'ilay izy fa ny tena mampalahelo moa olombitsy raha izay olombitsy no ataontsika hoe mahazo tombony amin'le izy ary tsy vitany hoe mahazo tombony fa mahazo tombony ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna dia le tena olona iaran'le tena miankin-doha amin'le ala zany tsy mbola nahazo tombony tamin'le izy mihitsy na dia tokony hoe azo tombony ary izy miaraka amin'ny malagasy raiky mbola iresaka amin'izay tsika rehefa fa te hiverina vetivety any amin'le resaka le tahirina bois de rose voagejy io a misy fivoriana matetitetika tatoato taloloha kely tao nisy didi-panjakana iny karazana volavolana didi-panjakana hoe amarotana le stock saisie faran'izay aingana hatreto nefa ny alohatra mbola tsy nisy resaka tamin'izay raha nisy resaka mihitsy hoe entina ampitaovana ny folo-andahy entina ampandriana fahalemana ny tany mandritra ny fifidianana inona tsy nahatonga an'iny hoe didi-panjakana inona raikitra sy mbola tsy voasinihatra amin'izao ia eto amin'ny firenena moa tsy vita ny fampiresahana nazavaina tamin'ny olona tokony hamoaka ny didi-panjakana iny ny lafiratsiny ny lafiratsiny hoe ataoko hoe ny fampiasana n'le vola azo amin'ny bois de rose raha le fikasana tamin'izany fotoan'andro zany dia hatreto aloha nanda zay tokony hamoaka an'le décret manko zay zavatra hoe nanda zay tokony hamoaka anazy ka tsy namoaka zavatra tsara zay zavatra zay fa kosa eto amin'izay zany tsika hoe ahoana ny fomba hitantanana tsara n'le bois de rose raha ohatra ka hoe improposition an'le olona iny zany no lavina dia inona zany no arositsika dia eo zany zay le fivoriana marobe hitantsika hoe mijery hoe ahoana ny anarahantsika lalàna satria tsaro mariana fa atao anatin'ny annexe 2 le annexe 2 an'ny CITES le CITES moa tsy inona fa hoe fifananarahana iraisam-pirenena amin'ny famarotana ny zava-maniry na biby efa ho lantamingana efa nampidirina tao zany le bois de rose dia mila misy fepetra zany eo amin'ny resaka famarotana anazy azafady dia tao anatin'izay zany jerena hoe ahoana inona daholo no fepetrarahana dia nanaovana ataontsika hoe plan d'action zay zavatra zay ny zavatra anankiray fa roa manarakarak'izay teo amin'le resaka fizarana an'le vola azo napetraka koa hoe ohatr'izao ny eritreretinay tao anatin'ny fivoriana amin'ny sesesesy ohatr'izao ny eritreretinay hoe
tokony izarana vola azy dia tsinony zany fa hoe ngeza indrindra ary zay koa moa zany angatahan'ny CITES ngeza indrindra ny ampahambola ngeza indrindra amin'io vola azy io dia tokony makany fotony entina ampandrosoana ny fotony dia nojerena atao anatin'ireny fivorian'ireny koa zany hoe ahoana no atao satria tsika efa fanaiko hoe anao embargo inona moa le embargo amin'ny resaka bois de rose hoe tsisy bois de rose mivoaka eto aminay mandra-pahatonga amin'ny heritaona efa nanao an'izay tsika dia tia indray tsika hivarotra ka noho izany zany tsy maintsy misy ataontsika hoe fampiresahana koa atao amin'ny CITES le zareo tompon'andraikitra iraisam-pirenena mikasika efa misy karazan-drazana fanapahan-kevitra sorotsoritra fanapahan-kevitra ve antsa tena mbola ao anatin'le fifampiresahana mihitsy amin'izao fotoana izao ia miroso foana moa zany tsika ao anatin'le izy dia efa niresahana efa nandefasany tao ministera taratasy ofisialy ny CITES mikasika an'ilay fikasana ary dia efa namalitra zareo ary anisan'izany tao anatin'ny fahamaliany angamba ny azo lazaina eto dia hoe tokony ampidirina zareo anatin'ny fikirakiranan'io zavatra io fa tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia hoe farito tsara isao tsara firy marina no avoakana satria tsy ho izy rehetra tsinona ho araka ny tenentsika tery am-boalohany tsy izy rehetra fa hoe firy marina no hovarotanareo zay anisan'ny zava-dehibe ary ny farany dia ny fanekeny fitovizan'ny hevitra amintsika dia hoe ny ampahambola be amin'io tsy tokony hoentina iarovana n'le dalbergia le bois de rose zany sy bois d'ébène iarovana an'io ary entina ampandrosony ny fotony le CITES moa zany hoe raharana koa le firenena apiditra tsy maintsy ividy ny bois de rose le tafiditra le izy tsy hoe fandrarana fa ataontsika hoe réglementation tiako tenenina amin'izay misy fepetra zany raha ohatra zany za te hanondrana bois de rose amina CITES na bois de rose io na sokatra fa tsy voatery bois de rose ihany sokatra tsika koa zao anatin'ny CITES fa tsy azo ahondrana malheureusement ratsy le exemple quoi fa raha ka espèce-na plante anankiray zay tsy bois de rose dia tsy maintsy manapirofo zany tsika malagasy hoe rehefa manondrana an'ity hazo roapolo ty dia tsy ho lany tamingana le hazo ambony eto Madagasikara zay zavatra zay zany dia any amin'le firenena hafa koa rehefa manondrana aty amintsika ry zareo dia miteny amin'ny CITES izy raha ao anatin'ny CITES le zavatra ondrana aty amintsika miteny amintsika ry zareo tsy lany tamingana raha manafatra fa mbola tsy dia tsika tsy nanafatra reo le bois de rose reo ve tsy maintsy hoe amidy dia ahondrana fa tsy mba azo atao ve ny hoe eto atoerana ihany izy no ahodina sy amboarina mba ho tonga atao akora zany fa eto atoerana izy no ahodina tsara be mihitsy zay eritreritra zay ary zay tao amin'ny Alliance Vargas tamin'ny juillet 2011 dia efa niteny hoe nanao proposition zany zay hoe ataovy appel d'offre international io dia vola azo amin'ilay appel d'offre tamin'ny juillet zany juillet 2011 vola azo amin'ilay io dia ampidiro placevana zany hoe satria tsinona le bois de rose efa tapaka iny mbola misy zato taona indray vao aniry iny dia le vola azo tamin'iny zany ataovy anatina compte na amin'ireo fondation malagasy ireo zany dia iny miteraka zanany dia iny no ampiasaintsika matsina ny tontolo iainana dia ny ampahany io alefaso ho any amin'ny artisan mpanao asa tanana malagasy satria tamin'izay koa manko nietsika be ny teny ambositra satria tany ambositra satria tsy manana anatsony zareo meo any artisan malagasy fa ny tena nisan'ny resahanay tamin'izay dia hoe ahodino eto atoerana le bois de rose mba hisy ataontsika hoe valeur ajoutée ary possible zany zavatra any possible nefa tsy maintsy jerena ny olana tsinona amin'io resaka bois de rose io dia zao raha ohatra io mbola mijanona eto atoerana ka tsy voafehintsika ny ala ka misy zany le filière lasa filière manko izy amin'izay dia amatsy foana ny mivoaka foana ny avany valan-javaboary zava-dehibe aloha zany zao satria mbola tsy voaharintsika ny ala dia aloha izy hivoaka ny ivelany aloha izy amidy mba ahafahantsika mahazo vola iarovana n'ireny ala ireny voarintsika ny ala azo eritreretiny zay
hoe fanodinana azy eto ina tena mahatonga le mahasarotra n'le hoe famehezana n'le ala eto amintsika amin'izao fotoana atao ve sina miaramila be da be masoalana mavety sarotra be no hoe anisy miaramila raha efa nandeha tantsika dia atao koa hoe hitantsika zany fahasarotana miditra anatin'ny ala zany zay koa nge tena mampalahelo leo mpanapaka an'ireo bois de rose ireo nge karamen'le reto mafiara eto amin'ny vola kely nefa mitatitra n'iny avy anaty ala zany alana makira sy masoala zany anie re olona tena mba nanandranandadikotra tany tena nefa sahirana dia sahirana tiako tenenina amin'izay dia zao sarotra be zany fiarovana asiana maramila isaky ny 50 metatra na isaky ny 100 metatra zany sarotra be ary aoka tsaroantsika fa tamin'ny 2009 doran'ny mafia mihitsy ny tranony tompon'andraikitra sasany tany tompon'andraikitry ny fiarovana ny valanjavaboary nanapoka basy ireo Kalaknikov tamin'ny février 2009 izay nanapoka basy nampitsoaka ny olona satria tsy nanaiky ny olona hoe ahoana no entinareo ny bois de rose dia nanapoka basy ry zareo zany zavatra zany mila fanjakana matanjaka zany fa tsy vitana olotsotra ihany tsony ary akoatra ny fananany zareo mety manana moa dia eo koa le vola be ampiasainy zareo fa mila jerevantsika lalindalina kokoa ngama zay resaka zay tabatra ihany miteny hoe sady sarotra ihany izy fa dia mitondra tabatra ihany zay mitondra tabatra zay ary manome sosikevitra zay mahamasakao teo efa ao anaty efa mpiara-miombonatoka zany nareo zao satria misy débat mandeha zany dia efa associe ao ny voaragasy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra raha fijerinao azy fe efa atsoatsy fe zany ny famezana le bois de rose efa misy araky ny fantanilova teo efa misy zavatra efa hita sorotra ihany ve atao ato sa mbola tena maiza mikasika an'le izy ny tianao resana mikasika an'le bois de rose saisy le stock ray manontolo angamba tena katongavany hoe nareo zao zany zao efa ao anaty vilany ao mahita hoe tena sarotra mihitsy tokoa izy ty zavatra ty ahoana zany zao no avy hoe tena mbola maizina sa tsy maintsy hiandry fanjakana vaovao zany so afaka atenaina hoe mety isy tokonaina sa ny tiako ambara angamba dia zao hoe le noaviny le stockna bois de rose ambony zany iny mbola le fanadiadiana no mamaritra an'iny raha jerentsika ohatra zao ary anisan'ny ohatra raisina le any Côte d'Ivoire le tamin'ny resaka ivoire d'éléphant efa rarana koa zany fa tany any Afrika zany dia tifirin-drareo le elefanta dia alain-drareo le tandroka kely iny dorandry zareo le izy amataon'ny maro dorany intelo nandoro ny afrikanina zany mba hitenenana amin'ireo mafia reo hoe tsy mety zao zavatra zao tsisy marché ty zavatra ty tsy filière ty zavatra ty efa nisy osikevitra an'izany ary anisan'ny option zany hoe maninona moa raha dorany reo na maninona na ariana anaty ranomasina zany zavatra zany zany anisan'ny option daholy ka ny fanadiadiana no mijery hoe iza no azon'ny malagasy tombontsoa le tombontsoa resahako eto dia hoe fiarovana ny ala tsy isy tsony tsy verina tsony zao zavatra zao fiarovana ny ala sy ny hoe mampidibola ho an'ny malagasy zany hoe mbola ao anatin'ny option amin'izao fotoana izao zany ny atraminy hoe mety hodorana sa mety hoarinany an-dranomasina sa mety hamidy le ao anatin'ny option daholo zany zavatra zany atreto zany aloha mbola tsisy zavatra tapaka mihitsy hoe mbola tsisy tapaka fa na le étude ary mbola eo ampanaovana azy ono miresaka tsika teo hoe sarotra le fifehezana an'le ala 30 taona zay tsika nanana le ataotsika hoe sata amin'ny feny tontolo iainana efa taona maro tsika nefa nanana an'izany ataotsika hoe fehezan-dalàna miaro ny ala sy ny sisa zany voateny foana hoe Madagasikara no anisan'ny firenena nanana zany politika fiarovana ny ala zany efa hatramin'ny ela inona ny tena mahatonga an'izy io hatramin'izao mbola olana foana zany fiarovana ny ala zany vola be efa vola be mihitsy raha natotona atao anatin'izany fiarovana ny tontolo iainana zany hatramin'izay tiako ambara eto dia zao hoe manakarentsika manakarentsika na any ambanin'ny tany zany na ny ala fa tsy lasa renyreny raha tsy ataotsika hoe ahodina na koa hoe ampiasaina tsy vitan'izay nefa fa
mbola mila atao tsara tatana le vola ary misy fitraikana any amin'le olona zay miaina amin'le ala raharanao le olona tsy kapahazo dia ahoana io nefa ny fivelomany tsy misy ataokontsika hoe le vola satria ny ohatra zao ny fizahatany zany ohatra zao ny napidibola be indrindra amintsika amin'ny rasesaka devise nresahana teto Madagasikara na tamin'ny 2008 zany na tamin'ny ataontsika hoe 2012 teo anisan'ny napidibola koa ny resaka fizahatany dia ny tonga any amin'le olona ve reny olona mijery any amin'ny park reny fizahatany misy fitraikana any amin'le mponina ve mampirisika azy zany hiaro raha tena misy fitraikana raha ohatra kosa tsisy fitraikany lasa izy mbola mandeha manimba zay ny zavatra anankiray hoe fa maninona ny mbola tsy mahomby itsika tia tandany dehibe koa manana ny adiditsika tsika manana ny responsabilité tsika io mampiasa saribao foana tsika mampiasa kitay tsy mitsitsy mihitsy tsika ao anatin'izay zavatra zay mampirisika any fotony koa tsika anapaka foana ka zany hoe misy fifandraisany zany le izy fifampitezaina io na amintsika tia tanan-dehibe na amin'zareo any fotony fa tsy hoe zareo foana no manapaka dia tsika no miteny fotsiny tia nany hoe inona atao anatin'izay toana maro zay nisina ataontsika hoe karazana projet karazana famatsim-bola nentina iarovana ny tontolo iainana inona mahatonga le hoe hatramin'izao tsisy vokany mihitsy le izy tsy naomby ve nitetika adina ampiasaina hatramin'izay ohatrany hoe sanatria vola araraka atratra ny gisa fotsiny na ohatra zany ny teny hoe tsisy vokany kosa aloha misy vokany le izy satria raha tsy teny zao tsika anisan'ny vokany zao ohatra le fananganana ny valan-javaboary arovana ary ao anatin'izany fananganana ny valan-javaboary arovana zany mandraindraikitra ny vondron'olona ifotony misy vokany le satria na ny asa nateraky ny resaka famatsim-bola tamin'ny tontolo iainana io be dehibe mihitsy ary manana expert gasy be dehibe tsika amin'ny resaka tontolo iainana expert fotsiny tena mahazo ny mbola toizako misy vokany koa le izy any amin'ny ataontsika hoe vondrona olona ifotony fa kosa eo amin'izay ary le ataontsika hoe indro kely ataontsika kely tsy tokotoko tsy mahasahana Madagasikara manontolo le impact positif raha iteny zao sika andray ohatra ao amin'le hoe anja any Ambalavao izy io any Ambalavao vondron'olona ifotony no mitatana valan-javaboary vondron'olona ifotony tsy misy famatsim-bola izy io famatsim-bola tamin'ny voalohany fotsiny na ny fanana andry zareo sy ny rehetrarehetra fankehitriny ary zareo mihitsy sady manana ny fahaiza-manao izy no mampidibola izy no tsy miankin-doha amin'ny vola avy any ivelany zany hoe naomby zany le asa natao rehetrarehetra fa saingy zao mbola ao anjarery aloha no ataontsika hoe malaza amin'izay zavatra zay fa le ataontsika hoe mise à l'échelle le fanitarana an'izay manerana Madagasikara zay zany mbola anisan'ny fanampintsika reny le ala voakasika misy bois de rose reny ve tsy anisany keo hoe nisy famindram-pitantanana sy ny sisa tsika tongavana mantsy hoe ao anatin'ny alliance Varagasy hoe 230 ONG sy ny sisa miasa amina tontolo iainana nareo ve taorianany zavatranga tamin'ny sivy-sorarivo hoe mipoka kely fotsiny crise politique tonga dia efa le acquis rehetrarehetra tamin'le famindram-pitantanana tonga dia rodana nareo ve ao anatiny ao mananao remise en question any le sao dia le modèle tsika mihitsy raha lany tokony ho dinihana kely ihany koa fa malemy le izy fragile tena marina mihitsy zay voalazanao zay ary zay koa ny ilainan'ny firaisamam-pirenena tokony hatanjaka vita manao an'izay fanadihadiana resahanao zay satria ny resaka tontolo iainana ny resahantsika ataontsika hoe tsy folo isan-jato ny famatsim-bola ny famatsim-bola ny vola ny asa tao amin'ny tontolo iainana dia avany ivelany daholo na andritra n'izay 20 taon'izay 400 millions de dollars avany ivelany daholo zany hoe vao niala zany ireo tany ivelan'ireo dia miena ny famatsim-bola amin'ny tontolo iainana dia mazava ho azy mikabraraka ny any amin'ny park nefa kosa efa nisy arak'le ny resantsika teo hoe
misy zavatra nitsangana manantsika ankehitriny manana n'le hoe fondation anankiroa izy eto Madagasikara ary mpikambana amin'ny Alliance Voire-Gasy raha teo manana an'ireo fondation zay napetraka mba afana mamatsy vola maharitra ny resaka tontolo iainana zay zany natonga ny Voire-Gasy koa hoe raha manambolitsika ampidiro am'ireo fa reo no azo arahamaso ny fitantanana ny vola no ary no tonga any amin'ny anifotiny ny resaka ny vola zany amin'ny resaka tontolo iainana zany hoe tsy de tena le image le sary mampalahelo be hoe tena rava tanteraka zany fa mbola misy no mijoro any raha nisan'izany koa ohatra reny organisation zay eny tena mbola miady izy ankehitriny nefa mbola mijoro miaro ny tontolo iainana raha ohatra ary zao manontany Andriamatoa Andry Andriamanga mpandrindra nasionalan'ny Alliance Voire-Gasy hoe nisy teto ny karazana tetikady isan-karazany nentina nezana hoe namehezana tsy niresaka ala fotsiny fa niresaka tontolo iainana mihitsy fa raha tsika mahita nefa fa tao aorianan'ny crise ny eny fotony zany hoe nenao toa ny tena hoe nisy mipetraka ihany le fondation fa ny eny fotony nefa ny sarotsarotra le izy inona raha ny tena eritreretinareo ohatra hoe tetikady mety ahomby amin'ny fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara ny tetikady mety ahomby raha aminay Voire-Gasy dia aty amboalohany aloha aty amboalohany tsy miresaka tetikady mihitsy aloha tsy any aloha ny resaka fa ny resaka voalohany dia hoe aiza ny tiantsika tongavana amin'ity tontolo iainana ity zay aloha mila faritantsika zay afaka 20 taona ohatrohatra ny ahoana ny ala eto amintsika hitombo sa hiena mila faritantsika aloha zay rehefa mazava zay vina zay vision zay tsika vao jery hoe ahoana ny paikady anaovana azy dia le paikady indray nefa ny fomba maritana azy raha zay ao amin'ny Alliance Voire-Gasy dia tsy hoe iny ny fanjakana fa manoratra eo ambony latabatra dia ohatr'izao ny paikady atao iny ny firaisamonim-pirenena fa mivazavaza ery amin'ny ilany ery iny ny secteur privé fa manao ny exploitation any tsy izay fa miaraka ireo anankitelo ireo ary tohanany ary amin'ity ndray mitoraka ity tohanana ho fa tsy hoe mitsabaka ny mpamatsy vola tohanany mpamatsy vola ny fomba famaritana an'ilay tetikady zay zany no aminay no tena zava-dehibe ary fahatelo farany dia ny ataontsika ireo mponina ny fotony ny fandraisana ny hevitra izy ireo satria za miteny aminareo fa misy ala tsy nivatsiana vola any atsimo andrefana zany reny le atsotsika hoe forêt communautaire tsy nivatsiana vola fa noho ny resaka fombandrazana resaka dina nentim-paharazana resaka culture dia voaro le izy zany zavatra zany tsy azo amevanina mihitsy manaraka amin'ny kolotsaina malagasy ny fomba entina naovana an'le atratrarana an'le vina zay ny faritana tery voalohany niresaka vina mihitsy ianao teo hoe mila faritana le vina voaka kelina fotoanana fampielezakevitra tsika teo tao anatin'ireo le candidat telo amby telopolo hoe ataontsika hoe mety nisy any vina amin'ny resaka tontolo iainana nentin'ireo candidat reo ka mety hitanareo hoe azo tanterahana tsara na azo tratrarina tsara tsy lavina aloha fa ny akamarony tiako tenena ny akamarony ny betsaka amin'izy ireo karysareo koa moa betsaka raha teo ny betsaka amin'izy ireo dia ohatrany hoe safona le tontolo iainana satria tontolo iainana malaza fa dia safona fotsiny fa rehefa tena nytanina hoe inona ary ny tianao tenenina amin'ity ohatrany somary tsy dia tena lasa lavitra loatra kanefa koa moa eo tsika noro azy rehefa zay ho tonga eo koa eo tsika noro azy hoe zao ny fomba hitondrana an'io zavatra io candidat maitso mihitsy kosa atao hoe dia ka zay nge ny tenenako anao hoe tsy izy rehetra ho tsy izy rehetra ary tsy inrery koa nefa ny manana an'izay vina amina tontolo iainana izay fa ataontsika kosa hoe misy fanabeazana tokony mbola hifanaovana ihany koa e satria ny tontolo iainana ne tsy hoe gidro e tsy hoe aly fa olombelona koa nge tena ataontsika hoe ary zay tena convention iraisam-pirenena mihitsy hoe olombelona ny tena tokony voalohalala iza raha ny tokony hamaritra an'izay vina zay ny politika ve ny fanjakana ve sa erahana le izy araka le nyteneniko anao teo raha izay noresahana dia hoe iarahana le izy zay ohatra teneniko anao ohatra hoe namoaka nanampy ny région tany atsimo andrefana amoaka lalàna resaka minina momba ny fahazoan'ny vahoaka vaovao momba ny fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny resaka tetikasa fitrandrahana ary mifandraisana ny hevitry ny vahoaka amin'ny fitarainana amin'ny vahoaka tany atsimo andrefana arrêté régional izy io fomba nataonay tamin'izay dia nataona fanaraka tamin'ny fomba malagasy le izy
ny fakana hevitra ny ady hevitra natao tao ambany kily moa tamin'izay satria izany ny fomba any amin'ny toerana iny a eo ambany hazo dia midinika marina fa nandeha direct manerina Madagasikara fa teo ambany hazo ny fampidinika dia ny vokatra iny zany a ny fampidinika teo na ny mponina teny toerana na ny mpitrandraka na ny firaisamonim-pirenena any toerana miaraka aminay moa zany a dia ny fampidinika dia nanao fanambarana rehefa vita izay fanambarana izay navadika ho arrêté régional zany zavatra zany zany a tokony fomba fiasantsika eto Madagasikara mihitsy zany raha fijerinay ao amin'ny Alliance Vargasy hoe ampanarao ny valeur malagasy ny fomba fiasantsika ary ndao tsy hifanikilika fa hoe marina fa samy hafa ny intérêt fa za mino fa ao anatin'io intérêt samy hafa io misy zavatra iraisana ihany raha tsisy moa sanatrian'izany dia tedavana hoe inona no marimaritra fa tena zavatra tsara indrindra dia miara-mandroso ao anatin'ilay izy ono fanontaniana faraparina ampy hoe ankoatran'ny resaka boîte de rose inona koa no hitanareo sy esanareo amin'izao fotoana izao ny sehatra mety tena hoe anisan'ny nampikorotana ny resaka tontolo iainana tamin'ity taoriana ny fironanareo tamin'ny 6 sy 4 arivo ia anisan'izany ny boîte de rose aloha lefa ny voalohany araka ny tenentsika teo fa ao koa toy resaka mine ity alerina kibontany zany ary ny farany tsy hoe farany moa zany anisan'izany koa ny resaka trafic illicite na sokatra zany sokatra ny indrindrindrindra dia eo koa le resaka resantsika hoe resaka rano ty rano ty koa zany zava-dehibe ary nefa tsy hitatsika no tena fandehana fa misy olona mijaly rano misy olona manakarena faritra manakarena rano ny rano koa nefa ekinan'ny famokarana be dehibe io koa zany anisan'ny momba ny tontolo iainana jerena fanontaniana paraparany avy aty amiko hatramin'ny 6 sy 4 arivo tena vedety be ny Alliance Vargasy mety azo eritreretina avy hoe mety alay-panana reo anirina any atsoatsy anirina any lasa nanao politika tampoka iny fa lasa any ministera tsy voatery ianao fa nareo le olona hoe tompotompona andraikitra ao amin'ny Alliance Vargasy ny amaliko anao dia tsotra le hoe vedety aloha mety hoe fomba fijerinao zay fa asanay le izy le hoe tsy maintsy manaitra ny firaisamonim-pirenena mety hanao politika fa tsy maka fitondrana zay ngambany no ivelan'ny fitondrana zany izy le politika manko amintsika ohatrany hoe zavatra ratsy fa nefa ilaina ny fitantanana ny firenena ilaina matianina ny fitantanana ny firenena ary anjara asan'ny firaisamonim-pirenena ny manoro an'izany raha izay manokana ny fironanay resaka faharesena lahatra hatramin'izao zay mbola resy lahatra eo amin'ny firaisamonim-pirenena no misy anay fa tsy anao ministra atsy na anao ataontsika hoe directeur atsy na ia misaotra anao Andriamatoa Andry Andriamanga nitondra an'izay fanazavana izay ho an'ny mpanaraka ny fandaharana salangalanga miaraka amin'ny vondron-gazety l'Express de Madagascar misaotra anareo ihany koa tompoko vavy sy tompoko lahy manome fotoana anareo indray izay amin'ny herinandro toy izao indray mandrapitafa tompoko ary mandrapiona salangalanga fandarana irahanao amin'ny mpanao gazety ny l'Express de Madagascar l'Hebdo de Madagascar Aura Essentiel arahanao isaky ny asabotsy amin'ny ray ora eto amin'ny radio tana 4 amby 20 teboka 4